efa tao anatin'ny andro maromaro no rakotr'olona teto Toamasina. Ny ankamaroan'izy ireo dia mpino FJKM avy amin'ny lafivalon'ny nosy hiatrika ny jobily fa 50 taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny faha 200 taona nahatongavan'ny misiona LMS teto amintsika. Ny datin'ny 18 aogositra 1824 no ivon-jobily izany fotoana lehibe anankiroa izany. Filarambe namakivaky ny tanànan'ny Toamasina nanomboka tamin'ny 7 maraina no nanomboana ity datin'ny 18 aogositra 1824 ity, niainga tamin'ny toerana 5 teto Toamasina. Akoatran'ireo sampana isan-karazany avy eto Toamasina eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia niavaka ihany koa niaraka tamin'ny fanamiana izay nampiavaka azy ireny ny mpino FJKM avy any avaratra, atsimo, atsinanana ary andrefana no amafisin'ireo avy eto Toamasina izany. Ira-piobinan'Andriamanitra no nentin'izy ireny nankalazana ny fotoana teny andalana izay nandalovana, izay ny farana teo amin'ny kianjan'ny David Jones ao Anjoma eto Toamasina izany. N'Andriamanitra fa afaka nanatanteraka sy namita ity andro androany ity sika amin'ny fanokanana ny ivony ny jobily. Mpino teo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara na ny FJKM mihoatra 10 alina avy amin'ny lafivalon'ny nosy no niatrika ny fotoam-pivavahana manokana izay manambara ny ivon-jobily ny faha 50 taona ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ny faha 200 taona natongava ny misiona LMS teto amintsika. Nitarika izany fotoana izany ny teo anivon'ny foibe FJKM, teo koa ny teo anatin'ny komitin'ny fankalazana notarian'ny filohany Marka Ravalomanana, ary akoatr'izay dia teo ireo olom-panjakana sy ny vahiny avy any ivelany ary ny solotena maro isan-karazany. Toy izany ohatra ny avy amin'ny FFKM, ny katolika, ny FLM, ny FFPM, ny Anglikana, ary teo ihany koa ireo avy any ivelany isika tahaka ny filan-kevitry ny fiangonana eran-tany, ny Presbyterian Church of America, ny Network of Madagascar, ny fiangonana Presbyteriana avy any Korea Atsimo, ary indrindraindrindra ny avy amin'ny fiangonana Mahaleotena any Pays de Galles izay niavian'ireo misionera LMS. Nandritra ny fotoana no nitokanana ny tsangamato dia ny trano iray lehibe eto anivon'izany kianjan'ny David Jones izany. Ka ny filohan'ny komitin'ny jobily Marka Ravalomanana no anisan'ny tarika izany, teo ihany koa ny avy amin'ny foibe FJKM. Akoatr'izany dia nisongadina nandritra ny fotoam-pivavahana ny tantara nodiavin'ny FJKM sy ny finoana protestanta no amafisina fa nantsoina ho vavolombelona ny FJKM tsy azo ampirorohona ny fahefan'ny fiangonana, tsy maintsy mijoro ny fiangonana manoloana ny olana izay iainana. Fantatra fa 5 tapitrisa ny mpino FJKM amin'izao fotoana izao. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia eo amin'ny 790, mbola misy commune 7 sy 400 kosa anefa ankehitriny tsy misy FJKM izay hoezahana ho rakofana hatramin'ny taona 2020. Ny misionera kosa ankehitriny dia mahatratra 2000 izay tena miasa tokoa. Anisany niaingany ny tenin'Andriamanitra notoriana nandritra ity fotoana ity ny hoe ahoriko ny fiangonako ary ny vavahady ny fiainatsita tsy haresy azy. Teo koa ny hoe ny tena zavatra ilaina tsy finoana tany saina fa finoana enti-miaina.